aminareo anery havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Niatra taminy ny fahatezerana. Niatra taminy ny fahatezerana. Zany no misongadina ny mofinainantsika anio. Jeremia 2:12, ny 9:12 hatramin'ny 7:20. Tsy maintsy niatra taminy ny fahatezerana. Isan'ny mpaminany niavaka teo amin'ny tantaran'ny mpaminany i Jeremia mpaminany. Niavaka izy satria isan'ireo mpaminany vitsivitsy izay nilaza marina ny afatr'Andriamanitra, ary mandrakariva dia hafatra milaza loza. Faminaniana loza ny hafatry Jeremia mpaminany, hany ka tsy tian'ny olona ho henona, tsy tian'ny mpanjaka ny mandre zany hafatra milaza loza izany. Dia indro ary tonga hatramin'ny fifofona ny ainy Jeremia mpaminany mihitsy, akoatra ny fahotan'ny tany izay efa misavovona, dia mbola niroso tamin'ny fahotana hafa indray, mikasa mony any Jeremia mpaminany ny mponina tao anatota fa izay. Raha ny marina ry havako dia ambara mihitsy fa nahatra an'Andriamanitra tamin'ny Jeremia ny fahotan'ny mponina fa izay. Zay sary fotsiny ihany entina hanambarana fa miatra amin'ny Jesosy Kristy ny fahatezeran'Andriamanitra, ka i Jesosy Kristy no misolo vaika ny akalany, misolo vaika ny fahotan'ny maro. Eny ny vesatra ny fahatezerana rehetra zay tokony niatra tamin'izao tontolo izao azy i Jesosy Kristy. Zay no ilazana fa tsy maintsy niatra taminy ny fahatezerana. Raha izao tontolo izao zay mpanota, raha ny olombelona zay mpivadibadika no niaran'ny fahatezeran'Andriamanitra, dia ho potika sy levony, tsy misy ho raisina intsony izao tontolo izao. Tsy zakan'izao tontolo izao ny fahatezeran'Andriamanitra, ka dia indro nahatra an'Andriamanitra tamin'ny zanany malalany. Ny zanany no indro niaran'ny fahatezerana ka notsarai-bahoaka, tonga teny amin'ny hazo fijaliana, ny zaka nitseran'ny aina, niatra hatramin'ny fahafatesany. Vaovao mahafaly antsika izany ry havako malala, satria na dia milomano ao anatin'ny fahotana velona aza ny zanak'olombelona, dia mbola misy ilay niara-pahatezerana afaka mamonjy azy, afaka mizaka ny fahotany rehetra. Ary dia miantso atsika izao tenin'Andriamanitra izao ry havako malala amin'izao vanim-potoana ny karemo izao. Voalohany, misy amintsika ny mbola manao tahaka ny mponina tany anatota, mikatsaka indray zay mbola hanavesarana ny fahotana izay efa vita rehetra ka mitady ampiatra ny fahatezerana indray amin'izay efa nizaka izany. Eto dia Andriamanitra no miteny fa izy no hamaly ny fahotan'ireo izay tsy mety miaino an'Andriamanitra. Safidy ny fiainana, na ianao manaraka ny Kristy izay efa nizaka ny fahatezerana dia mahazo fiainana sy famelan-keloka ary fiadanana, na tsy manaiky izany dia ho valitsabatra, eny ho fato misary ary ho loza no anjoanao sy ny mponinao sy ny tanàna iray manontolo. Fa afatra ihany koa mba ahatonga antsika heritreritra sy saina, mba tsy hanavesatra izay efa mivesatra, tsy hitambesatra loatra eo amin'ny Kristy izay efa nizaka ny fahotantsika.
tsy hanovona fahotana vaovao intsony ny amin'izay efa navela, ny amin'izay efa nosasana, ny amin'izay efa nodiovina, fa andray kosa ilay famonjena vaovao izay omeny tompo atsika. Ry havako, marina fa tsy maintsy niatra tamin'ny fahatezerana, fa raisitsika ho vaovao mafaly zany satria izany fahatezerana niatra tamin'ny Kristy izany no mitondra antsika ho any amin'ny fiainana feno famelan-keloka, feno fiadanana, feno famondram-po. Aoka hifaly ary isika hiaina izany famondram-pon'Andriamanitra izany. Eo n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra no ilay finiavana lalina tao aminao, nanekenao na dia ny anolotra ny ainao azy, hisolo vaika ny mino, hisolo vaika ny mpanota rehetra izay manaiky hibebaka eo anatrehanao. Misaotra anao izay fa misy izao teninao izao, ahafahanay mandiny tena, ahafahanay miverina aminao Andriamanitra marina indrindra Tompo, amin'izao vanim-potoana ny karemy izao, ho fisaintsainana sy fandinihan-tena ho an'ny mino rehetra ane, ary dia mametraka eo am-pelantananao izahay ny fiainana andavanandro, ny asa mandrarà, ny adidy aman'andraikitra, ny fiariana samihafa apetraka am-pelantananao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.